entinay eo aminao ny vavanay, tia ny vavako Jesosy mba ho vava afaka ampiasainao arak'izay tianao fa tsy arak'izay tiako, tsy teniteny foana, tsy hanozona olona, tsy anala-baraka ny anaranao, tsy mody milaza ho mpivavaka mampiteniteny foana anahy fa tena hoe araky ny sitraponao andeha hijoro misaotra Jesosy amin'ny fitiavanao anay tsirairay avy tehirizo ihany koa ny fifandraisanay aminao ahafahanay androso foana dia mbola sokafanay indray ny fonay hiteny amin'ny alalan'ny mpanomponao ianao dia aoka Jesosy izay teny rehetrarehetra latsaka eto dia tsy handalo aminay ho fahalalana fotsiny fa tena hisy impacta amin'ny fifandraisanay aminao ahafahanay Jesosy miomana ao amin'ny fiavianao dia amin'ny anaranao Jesosy manaovanay izany vavaka izany Alleluia, amen. Hitehaka mafitsika ho an'ny tenin'Andriamanitra sady andrasantsika ny mpanompon'Andriamanitra manaraka. Alleluia. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manona fahasoavan'i Jesosy Kristy eo amintsika tsirairay avy. Andaontsika mbola hanao vavaka anankiray hoe Jesosy mitenena amiko androany. Tsy avelako handalo fotsiny ity fotoana ity fa mitenena amiko androany dia asandrato ary mivavakantsika. Ray masina tsara indrindra izany an-danitra feno fitiavana be anao fonay tonga eto amin'ity toerana ity androany. Faly izay Jesosy hoe hiaino izay zavatra tianao ampitaina aminay indray satria ao ambadiky ny teny dia misy fanafahana, misy fanasitranana, misy fahavokisam-pifaliana. Jesosy mitenena aminay androany. Aza vela handalo fotsiny izao fotoana izao Jesosy ireo teny izay vandrenesinay teo sy izay mbola hoendrenesinay izao ihany koa dia oka tena hitondra fanasitranana sy fanovana eo amin'ny fiainanay. Mitenena Jesosy hampangino ny tabataba rehetrarehetra ao anatin'ny fonay tsy ahafahana mandray ny teninao fa nay masino tary io tanteraka fezo tanteraka izao fotoana izao eo amin'ny fanatrehanao tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Afaka mahazo toerantsika tompo. Nampianatra amin'ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe mila akatona ny vava. Matetika rehefa mazoto mitenitsika teny maro manino izy izy tsy lozanota. Noho izany mila mandinika tsara tsika rehefa miteny mila misaina tsara hoe inona ny tianao tenena indray marina mihitsy izany hoe ianao mieritreritra eka za rehefa tezitra dia za tsy maintsy miteny aloha nefany efa namodika efa nanimba zavatra be dia be ilay izy dia mila mandinika tsara tsika rehefa manao an'izay zavatra izay. Androany zavatra tiako zaraina amintsika dia izao hoe tokantrano na olona manaiky tarihan'Andriamanitra. Matetika tsika ohatrany hoe efa nisy an'izay ilay hoe za zay dia ohatrany hoe tsika foana ny te hitondra tsika any amin'izay tiantsika hitondrana tsika. Androany nefany te hametraka te hampianatra tsika hoe andaontsika hianatra hoe Jesosy za ve tena hoentinao tokoa, tena ianao marina ve no ekeko sa za ihany no mitondra ny fiainako. Matetika tena hoe tsy te rehefa misy zavatra tiantsika izao ohatrany hoe amin'ny tenin'Andriamanitra dia dia izy tsika hoe amenna. Iny kosa aloha raha ny asan'ny zanako sy ny asan'ny tanako kosa aloha dia adidiny. Fa raha vao mitatra kely hoe mianara mangina ohatran'ilay teo akombony ny vava dia ohatrany hoe eny efa reko. Kanefany iny nefa no mitondra, iny ny tena indrasan'Andriamanitra amintsika. Dia ny atao hoe olona tarihan'Andriamanitra izany tsy olona mifidifidy hoe mifidy an'izay teny tiany ho raisina dia iny ny tarihana anazy. Ohatra izao raha miteny hoe nareo vehivavy manaiky efa dia tsy hoe akory hoe rehefa manome zavatra anahy izy na rehefa ohatry izay vao manaiky izay manaiky any za re manaiky rehefa mba tsara fanahy izy ohatrany dia mba manaiky fa aiza kosa ve rehefa mba azonareo ilay izy tsy manaiky ianao izany, tsy hoentiny ianao fa mbola hoentinao. Fa rehefa tena hoe hoentin'izay ianao dia tena tsisy, tena hoe izay tenin'Andriamanitra rehetrarehetra tonga eo aminao dia izay. Misy zavatra izao tianao atao nefa tsy izay, tsy any ny ahitan'Andriamanitra anao dia lasa ianao mihazakazaka makany amin'ilay tian'Andriamanitra anao ahitana anao. Izay zavatra izay tena mila fantaritsika mihitsy hoe sao dia ity zavatra ataoko ity heveriko fa mety nefa ny Jesosy tsy any ny miandry anahy fa any amin'ilay zavatra anankiray izay teneny anahy. Noho izany mahazo toa mivavaka foana miaino ny sitrapon'Andriamanitra mba tsy ho diso lalana ianao. Ny zavatra tena ratsy indrindra amin'ny fiainana dia izany diso lalana izany.
ianao mieritreritra andeha ny Tsirabe nefa ianao lasa nanitsy tany Ambohimanga kely dia any ananina efa tonga ny any Moramanga ve ianao vao hiteny hoe fa iza ihany ary ty lala. Hitanareo, lany fotoana matiantoka, reraka, diso fanantenana. Izany rehefa ny olona tsy mandeha eo amin'izay tian'Andriamanitra hitana anazy. Fa manokana tena mangatà mihitsy izay vavaka izay hoe Jesosy, za Jesosy tena aiza ny tianao hitana anahy? Ahoana, inona ny pozisionko amin'izao zavatra mitrango izao? Izany ange tsy hoe ao tokantrano ange tsy na fiainana ange tsy voatery hoe hiady foana e. Hoe miady na famaly vao mahita solution. Fa lasa ianao mekoaka mivavaka amin'i Jesosy rehefa mandalo olana hoe Jesosy, ahoana ny pozisionko amin'izao? Inona ny tokony ataoko amin'izao? Maditra ny ankizy, mananina ny anina, tsy vavaka tsony hono zareo, dia inona izany ny tokony? Fa tsy hoe tonga dia izy ianao hoe raisiko fa dia veleso. Lasa miady amin'ny nofo ianao raha vao izay, fa tena miazaka Baiboly mihitsy nefa ny teny izany hoe ny ankonan'ny olona ihany ozy ny fahavalony. Io na ny vadinao na ny zanakao indraindray manohatra anao amin'ny fanompona, manohatra anao tsy ho eo amin'ilay lalana tian'Andriamanitra hitananao satria fanahy ilay izy. Amen. Noho izany mila mangataka amin'ny Jesosy foana antsika hoe fanahy masino, tario mandrakariva, hoeto eo amin'ilay zavatra tianao teneniko amin'izao fotoana izao. Indrindra rehefa manomboka lehibe ny ankizy, ianao tsy afaka hiteny hitondra zanakao tahaka an'ilay zaza tamin'izy mbola 5 taona. 5 taona ny zaza tsanganao fotsiny tananao dia mangina daholo ny rehetrarehetra. Fa izao na ny tongotra ao izany tsanganao ohatrany tsy mety mangina ny rehetrarehetra. Dia izay no tiako tenenana hoe mila ianao mangataka izay direktiva izay mihitsy Jesosy tena na ny zavatra teneko indraindray ianao tena zao rakiza dia maheno feo ianao rehefa avy eo malahelo ny anina satria nataonao ohatra. Hitanareo ilay izy tsany amin'ny zavatra eritreretinao akory, ninao fa tsika rehetrarehetra ireo tratra ny zavatra ohatran'izany daholo dia malahelo ianao rehefa avy eo za kosa ve rangahy tsy nieritreritra an'izay, dia tsy hoe tezitra ianao rehefa ohatr'izay fa mangataka amin'ny fanahy masina ianao hoe fanahy masino tario mba tsy teniteny foana ara-potoana fa tena mba hoeto any amin'ilay taridalana tianao teneniko rehefa amin'ny fotoana tokony hiteny. Amen. Raha mandinika isika, maninona ary ny soferan'ny tomobila tsy tao anankiroa? Hitanao ilay ohatran'ilay any amin'ny auto-école ireny dia mitondra ny eto dia mitondra dia amin'izay milamina tsara. Fa maninona ny ray ihany? Ny antony satria izao olona ray ihany ny tokony higidehanao. Fa tsy ianao, tsy olona be dia be, izy olona ray io, Jesosy io. Izany hoe tsy tonga mihitsy ianao manao accident ianao raha ohatra ka akoatra ny auto-école fianarana mianatra tomobila hoe ianao dia misy olona anankiray mitondra fiara dia raha vao anankiroa ny sofera dia jereo fa izay mahatonga ny accident. Eritreretina raiky hoe samy misintona ilay volant daholo. Ny eto dia aty dia ny anankiray ary dia indraindray rehefa mandinika ianao dia ohatr'izay mihitsy ny fiainanao. Androany aloha ary ny etiny anankiray dia aty indray dia fa tsy mba stable mihitsy hoe io ny sofera ray eo aloha alao izy andeha ahitana fa matoa izy mitondra an'io dia mahay mitondra tsara izy izay manana permis, manana ny zavatra rehetrarehetra. Izy olona sofera io, Jesosy ny anaran'io olona io. Ka teny amintsika androany hoe andao hianatra ametraka tanteraka. Hoe Jesosy tena tario tanteraka amin'ny fiainako. Tario tanteraka momba na dia amin'io hoe resaka politika io range misy ny olona tena marary amin'io miakatra ny tension. Tsy hoe akory hoe misy inona indray zavatra mitranga amin'izao firenena izao, inona manidiranao amin'izany fa manina raha vavaka. Tena ianao ange na hitabataba eo ary ianao mba miteny hoe misy miaino ve. Na hivazavaza indray micro atraizatraiza ary ianao tena tsisy olona ihainonao izany eo. Fa izao andana miresaka amin'ny Jesosy. Jesosy apetraka aminao ty fireneny ty fa vao mijery vaovao ianao dia ela efa nyteneko eo aloha dia lasa miantso olona lany eo megafiry lany matianto miantso andrehetra miakatsakatra be mihitsy fa maninona no tianina atao an'izao fa maninona izao zava-mitranga na ny dia ninona hony fa izao ndana mekoaka mivavaka asehoy an'i Jesosy ny ao am-ponao hoe malahelo ianao hoe tena malahelo Jesosy raha izao zavatra mitranga firenena fa izao ay moa na zavatra ratsy ary afaka vadika ho tsara ay moa na rano ary afaka navadika ho divay ay moa Jesosy hitanareo ny tena problème io mandany heriny io
tamin'ny sabotsy tena hijoroko vavolombelona, tena mamy be le afatra tamin'ny sabotsy iny. Dia eo am-pitoerana eo dia Jesosy tena Jesosy tena iova mihitsy amin'ny zavatra rehetra. Dia maheno an'i Jesosy marina mihitsy izany miova zao, mandany heriny koa izy dia alaviro ireny. Ohatrany hoe taitra be ianao liso zao ahoana ary izany? Hitanareo, mahatonga anao tsy stabila amin'ny fanompoana an'Andriamanitra satria misy problème ohatra ao amin'ny ankonanao, dia mieritreritra ianao hoe tsy ho vita ve, tsy ho vitan'i Jesosy ve nanovana io? Tsy ho vita dia iny lasa olana be hoentina mandehandeha satria mandany heriny. Alaviro ireny ozy izy, tsy mandova amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Jereo tsara eo amin'ny zavatra mafy lalovantsika, mila matoky an'i Jesosy tsika hoe hain' Jesosy manova ny zanakao, hain' Jesosy manova ny vadinao, hain' Jesosy manova ny situationanao. Fa indraindray raha vao tena hoe ino mavesatra be eo aminao dia tsy mino an'i Jesosy ianao izany. Ianao mety hiova ihany, fa miova komsa fotsiny ianao hoe matahotra ianao zao dia tsy ho any an-danitra. Fa ilay tena finoana tanteraka an'i Jesosy, ilay tena finoana ny heriny, indraindray tsy ampy. Dia ino ianao dia aiza ihany ary ity fiainana ity, ahoana ny hitondrana an'ity? Tsy ianao no mitondra an'io fa Andriamanitra. Amen. Dia mila ianao tena hoe mangataka amin'i Jesosy hoe Jesosy tena ampio ahaizako tena mitondra tsara miaraka amin'ny fanahy masina, mametraka izay tokony apetraka. Inona ny apetraka? Ao tokantrano ohatra. Mety tsy mandeha amin'ny laoniny ve ny zavatra rehetrarehetra? Jesosy ianao mahay manova olona, za matoky anao. Tahaka ny nanovanao anahy, ny anovanao an'ireo. Tahaka ny anamboaranao ny fiainako, ny anamboaranao ny fiainan'ireo. Dia ao anatin'izay ianao tena tsy voakasika mihitsy ny fiainam-panahinao. Fa indraindray tsika voakasika ihany ny fiainam-panahintsika rehefa tena any. Nefa izay ny tanjon'ny devoly. Tadio tsara fa amin'ny Baiboly anke dia niteny an'izao mihitsy hoe ny ankonan'ny olona ihany ozy izy ny fahavalony. Indraindray raha ny ataony any ivelany tsy mampaninona anao. Fa raha ao an-tokantrano mietsika, tena tsy zakanao hoe tsy mivavaka ho ny anona tsy dia mampaninona anao. Fa raha vadinao ny zanakao na ny akaikinao tsy mivavaka, mararary aina mihitsy ianao. Dia ohatr'izay ilay izy. Apetrao amin'i Jesosy ilay izy mahaiza raiso izany herin'Andriamanitra izany hoe tahaka ny tondra fanamasina na teto amin'ity toerana ity, fa ny ataoko azo antoka za mbola manaiky ho tarihany. Ka rehefa manaiky ho tarihany nahoana ny tsy anaiky ho tarihany manodidina. Amen. Aza dino tena hoe nanoratra teny Andriamanitra mba hitarika antsika. Raha indray tenin'Andriamanitra anankiray zao tsika eo amin'ny Jaona 5:7 toy izy hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Jereo ange izany teny mamy lazain'i Jesosy miraisa amiko aloha, manekehana aloha, fa rehefa ao ambadika izay fandraisanao ny teniko izay dia izao ny tena tiany tenenina dia izao hoe na tsy miteny ary ianao afaka ataony aminao daholo ny zavatra rehetrarehetra. Teny izy eto hoe inona ny tianao, inona ny angatahanao, inona ilay mavesatra aminao, fa izao ataovy tsara fiombonana amiko aloha ianao. Rehefa tsara fiombonana amin'Andriamanitra, ny olana izany indraindray tsy ao amin'ilay eritreretintsika hoe raha maditra ny ankizy ohatra dia fekibo asiana fantsika mety amin'io. Izay zao raha ohatra ka hoe amaha olona, hoe tony amin'ny zaza maditra, atero ary. Za tsy miteny hoe azakapoana ny zanakao, mety asianao fantsika tsy maninona fa ianao ihany manao azy eo. Fa izao melohan'ny anaovanao an'izay dia izao hoe efa niray tamin'Andriamanitra ve ianao? Efa nangataka ny hevitr'Andriamanitra ve ianao hoe inona ilay fitarihana takian'Andriamanitra hoe Jesosy ianao ny teny tamiko hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, angatao izay tianareo. Nomeny alalana angataka ny aminy tsika izay tiantsika. Fa izao inona ilay izy? Ianao ve efa nanana izay firaisana izay tamin'Andriamanitra? Efa tena atao ve ilay izy satria mitaky firaisana amintsika Andriamanitra? Anaiky ho volavolainy sotarihany ve tsika? Atao inona moa ekena daholo izay tianao ataony fa ianao raha tsy manaiky an'Andriamanitra akory? Jereo tsara rehefa mandinika ianao rehefa mamaky Baiboly loza folo ohatra. Fa maninona tsy maintsy nangataka fahazahon-dalana tamin'ny Farao? Ianao izany mieritreritra Andriamanitra izay Farao koa ve inona ny akataovana an'io? Jetlisa ary. Fa jereo fa
tsy mety mihitsy raha tsy maka fahazondala amin'ny farao aloha. Hitanareo tsara le misy zavatra mila arahana. Saraka manana amin'ny Jesosy a. Ka Andriamanitra raha ny te fandala aloha makany amin'ny faraoko, hoay tsara ianao. Dia ndana aloha fa tsy maintsy ainaka ianao izy. Nareo hoe tsy mahita an'ilay zoen'Andriamanitra hoe izany anie mampanaiky amin'ny farao e, fa ianao tiany ampianarina. Mila manaiky tarihana ianao, mila manaiky hoentina ianao fa tsy hoe izay tianao foana ny atao. Fa jereo tsara teto a, raha izay farao, izay tsy kristianina riko inona nanekeko an'iny. Fa izao mila manaraka ianao. Andriamanitra ny te, Mosesy lasa makany amin'ny farao, maninona mangataka fahazahon-dalana. Dia asan'Andriamanitra ny ianao atao e. Maninona moa farao hoe tsy hovonoina niaraka tamin'ny vavatany dia tonga dia ripaka. Tsy haiko hoe nareo manao zao, za tena manao zao mihitsy rehefa mamaky baiboly hoe tsy azoko mihitsy fa maninona ary zao. Fa ngaiza fahaiza manao an'Andriamanitra. Fa rehefa avy eo azavain'ny Andriamanitra hoe mianatra ianao. Tsy ianao ny mandidy. Mianatra ianao. Na farao na izy io mila izay le izy. Tsy hoe akory hoe lasa ianao fa farao ny vadinao dia hoe farao koa hoe inona raha io anio a. Tsy ataoko azy, ataoko aloha le ty e. Mangataka fahazahon-dalana tompoko. Mangataka aloha. Hitanareo misy zavatra zany a tsy eken'Andriamanitra mihitsiny. Isaotianao zany. Fa mila ianao tena na ho tohinana be amin'ny fanamasina ao anatinao, misy za mila mangina ianao. Fa tsy zange tena vao eo mihitsy aza ho avy ny teny amin'ny teny tsy fantatra e. Raha mba azonao moa za ny fanamasina miasa ato anatiko za, iny manaiky an'izany tsika. Fa zao gataka lalana aloha. Teto a tena gaga mihitsy hoe tena fa ahoana ary zany. Dia mandeha indray dia dana aloha teneny farao. Dia tsy nanaiky moa farao. Dia ohatrany hoe zany hoe resy zany. Iny angely tsika e. Le ohatrany hoe miteny dia ohatrany hoe resy zany ianao dia ianao nefa manana an' Jesosy dia ohatrany hoe adala zany ianao fa iny tantarany loza folo io mihitsy io. Dia eo indray dia mangina aloha ianao dia mivavaka indray ianao hoe Jesosy a. Zany indray hony e. Zany indray hony ho vaovao ato an-trano ato. Aleo aloha tantaraiko amin'ny Jesosy mihitsy fa misy zavatra ohatrao. Misy sekret atoroko anao antsika le ohatran'ilay fampianaran'ny pastery miora teo. Le tsy maintsy miteny iny ndana miresaka amin'ny Jesosy. Le nge azo atao e. Dia lasa tantarao azy any daholo azy izay da amin'ny fiainanao resao. Any miresaka. Jesosy tena ahoana indray zany ty farao tsy nanaiky ty. Mosesy ary moa zany efa saika tezitra mihitsy tsy azoko mihitsy fa inona raha tianao atao fa ianao miteny endana nefa izy tsy manaiky akory. Hitanareo le izy mila misy zavatra indraindray manana pasiansy ianao amin'ny ao an-trano. Manana pasiansy ianao hoe tena ohatry ny tsekena nefa ianao zany ny tena hoe zange manana amin'ny fanamasina e. Zara zao vao mitsangana tonga dia mandoalika daholo ny zanako satria mahery. Fa tsy zany le izy fa misy fotoana ianao mahery indray raha mila mandoalika ho tena ejana ho ohatra izay le izy. Ianao mihitsy ny volavolain'Andriamanitra. Ianao manaiky volavolain'Andriamanitra hoe eto amin'ity situation ty Jesosy. Inona zany nataoko eto? Indraindray ianao tena efa mitomamy raha ho avy androany alina ianao Jesosy dia ho aiza ny mpiandry tanàna anay nge tsy mety mivavaka e. Dia tsara be aloha izay intentionao izay. Fa izao toy izy eto mbavaka foana izy. Rehefa nandeha ozy izy teo loza folo dia tsy maintsy nampianarin'Andriamanitra aloha Mosesy. Hoe Mosesy na maheno anary ianao dia tsy maintsy manaraka ny tari-dalana. Amen. Fa tsy hoe manana an'Andriamanitra izay tiako ny atao. Re manana an'Andriamanitra re mihitsy mangina indraindray. Tsy haiko nareo raha mba tojo an'izany. Ianao mandefitra. Ianao no mifona. Na dia tsy diso ary. Satria te hanana filaminana. Ohatr'izay le izy. Ohatr'izay ny zavatra tian'Andriamanitra nampitaina tamin'ny Mosesy ny zanak'Israely teto. Teny izy hoe misy zavatra tsy azonao atao fa tsy maintsy mianatra ianao manaiky. Jereo nge Petery famaly tamin'ilay mpitaketra. Tsy vola nge ny olana amin'Andriamanitra e. Fa Petera mila malemy fanahy aloha. Dia eritreretinareo tsara hoe iza ny toko dia Jesosy izao nefa miteny fa tsika marina. Fa izao mba tsy isininona ozy.
korotana dia ndana loafy fa tsy maninona ka tsy amin'Andriamanitra tsy tsika hijoro hoe za no iza ny tena zavatra tadiavin'Andriamanitra fa itsika ny eo ny toetrany eo amin'ny manodidina antsika amen teo dia tena hoe ozy izy Petera fa ahoana ozy izy Petera zanke ozy izy Petera tsy naninona ko ahoana zany atao an'izao iny le tsika ao an-trano isan'andro iny le fa ahoana kosa ary maninona ary reto ny ohatran'izao maninona ary ny vady aman-janako maninona ary ny zanako maninona ary ny mpiray tanàna amiko dia manao loatra an'izay fa izao tena hoe nampianarin'Andriamanitra Petera ozy izy zao ozy izy ndana mamela heloka aloha ianao impito amin'ny fitopolo dia rehefa izay dia zao tsy manana problema amin'ny olona tsony ianao lasa nampianatra Andriamanitra teto hoe na manamarina ianao na manana ny diso ianao mahaiza mamela heloka foana fa rehefa manana an'izay toetra ny famelan-keloko izay ianao dia tsy olana ny olana anao amen azonareo le izy eo amin'Andriamanitra zany izay moa ny resaka telo mianaka tany ambony tobila hoe ianao zany miaina amin'ny zavatra tsy normal ka rehefa miaina amin'ny zavatra tsy normal ianao dia mahavita vokatra tsy normal raha miaina amin'ny zavatra normal ianao zao mofo 5 zany tena olona 5 ihany atao folo betsaka zay ihany ny ampy an'izay fa rehefa miaina amin'ny zavatra tsy normal ianao dia zao mahavoky tsomby 5,000 le izy dia zay nampaherezako antsika hoe tomba hiaina amin'ile tsy normal le ohatrany hoe na ianao raha ny diso dia mangina fotsiny rangafa tsy maninona eo amen zay ke le miaina amin'ny zavatra tsy normal le mba mahita vokatra tsy normal raha vokatra normal zao mofo 5 fa raha famitsitsy folo no atao voky an'izay fa raha normal dia ny tsy normal tonga dia tsomby 5,000 avy hatrany tonga dia voky dia miaraka amin'ny provision manana raisibika avy ry zalahy satria miaina amin'ny vokatra tsy ary tsy vokatry ny tany jereo tsara indray teto namaky ranomasina vitany fa maninona mbola nandriela ihany vao tonga tany Kanana tanareo misy zavatra tiany nareo angina nampianariny angina indray aloha teo ahoana ty iroso ty ranomasina aneriana zanak'Israely zanak'Egiptianina dia nitsavorivory teo aloha fa inona ihany raha tian'Andriamanitra atao ty ohatra za mihitsy angina indray le mahazo antsika rehefa ao anatin'le ady korotana iny fa ahoana ary ty fiainako ty fa ahoana ihany ary izy ty ohatra an'izay mihitsy ny lalovan'ny zanak'Israely teo amin'le teo ampovoany teo dia inona ny zavatra nitranga inona indray ny nampianarin'Andriamanitra anazy zao mianatra mangina aloha fa rehefa mitsahatra rehefa manginina rao dia za miady aonareo Mosesy teneny indray zanak'Israely mianara mangina aloha fa maninona fa nga tsy vitan'Andriamanitra jereo vao nangina ke dia nisokatra ny ranomasina mena fa naninona tsy tonga dia nisokafana ilay ranomasina mena hoe isehoan'ny herin'Andriamanitra ka Andriamanitra efa fampianaran'ny paster zany tsy maiky aneho ny heriny izy fa maiky hanovanao izy amen ty ho ataon'Andriamanitra angela izy tena hosokafan'ilay ranomasina mena tena tsisy ny heritreritra teo hoe aiza ny lalana fa tena hoe tapina ny domy zany ho an'ny plalodomy fa zao ozy izy Andriamanitra hoe misy foana ny lalana fa zao mila mangina aloha ianao ny fiasan'Andriamanitra ry havana dia zao raha te ahitan'Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainanao ianao maneke fotsiny tarihany lalana ny tedavina mivavanao ny akombona tsy haiko hoe aiza amin'izay zao mira ny lalana any mino fa azonareo tsara angamba le zavatra tiako ampitaina misy fotoana tena efa hitanao mihitsy hoe tena tsy hitanao tsonjy atao tsy hitanao tsonjy ale mangina fotsiny akombony vavaka ndana mivavaka fa ho hitanao tsara fa manokatra ranomasina menao ambadikeo Andriamanitra aza hoentina amin'ny nofo ny aditsika fa ampiakaro ara-panahy any amin'ny ara-panahy raha ianao ny famaly eo miady ohatra ny ao an-trano hoe mitabataba ny vadinao dia iny koa ianao dia dia tapakeo rehera miakatra ny tension tonga dia ataovy akaiky eo ny tensiomètre fa tsy maintsy misy an'izay zavatra izay fa rehefa ianao ny mangina tsy misy na mahay mitabataba be raha ny vadinao efa ny ainanay zany fa reraka ihany ry farany fa mangina rehefa misy anankiray tsy miteny eo dia avelao itabataba eo fa mangina fotsiny tsy manana ihany kosa nefa aloha misy fotoana ohatra za mihitsiny ianao zany efa ilay mianatra tsy miteny hoe mangina tsy hoe mivadika akory manao an'izany fa amin'ny situation rehetrarehetra dia ianao zany efa tena ilaina dia ilay izy tsy mampaninona anao
le olona nefa efa miakatra be mihitsy dia ianao zany izy aizana zao tokony akara dia ianao zany le mody eo dia mangina dia ianao efa te himeo na ihany ary zany fa mody mba azoko mihitsy marina aloha zany fa ianao nefa ny ao anatinao ao tsy maninona hitanareo andramonge tena misy tontolo izay hitondran'i Jesosy rehefa tena voninanao dia hoentiny mahita situation hafa mihitsy ianao hoe ny olona eo akaikinao zany efa moatahoata be ianao nefa zany tsy ana fa le hoe mangina moa zany ianao hoe tsy miady amin'ny olona dia mangina fotsiny ianao dia indraindray misy zavatra indraindray tena hoe zao iny le hoe fiadanana omen'Andriamanitra anao ianao nefa raha vao tsy manaiky tarihan'i Jesosy dia tena tsarotra be mitady an'izany fiadanana zany jareo tsara teto ohatran'izany ny fiasan'Andriamanitra ny ranomasina mena afaka nitsokafana ihany fa ina ary ty filambaniny hoe mangina indray aloha ianao nefa tsy efa miasa saina be ohatran'inona hoe sanak'Egyptiany nefa ato ranomasina mena ta aiza zany ny andeha maty jareo tsara ny olona monomonina takizay zay ninana tongolo tany ihany takizay zay zao ihany hitanareo zay mihitsy tsy tian'Andriamanitra amintsika monomonina mihevitra an'Andriamanitra ho tsy maininina io satria zay ke mahatonga antsika monomonina amin'ilay situation ohatrano na any mampiatsana na any manodidina hoe tena zao kosa ve satria everintsika fa maty na matory Andriamanitra izy anefa mijery antsika foana fa ny zavatra mba tena tedaviny hoe izy olona miara-miasa amin'io amin'izao dia zay zavatra zay zany tokony anekenao ho tarihana hoe Jesosy marina fa tena tsy zakako ty zavatra amin'izao ty marina fa tena mavesatra amiko zao zavatra zao fa zao za hijoro atoky ianao foana fa zao tsy maintsy miasa ianao amen ohatran'izay ilay izy dia jereo tsara fa nisokafana ihany rehefa nangina ny zanak'Israely dia nanokatra n'ilay ranomasina ihany Andriamanitra fa ao anatin'ny situation mitrango eo fiainantsika misy toetra tian'Andriamanitra hivoaka mianjaranao mitady an'izany zay ilay teneniko teo hoe manaiky tarihany ny mana koa dia ohatran'izany ihany ny mana ihany koa ohatrany hoe mametsy fohifohy ve ohatr'izay zao ny fitenenantsika azy ho an'ilay maimay vavy ireny moa dia mora mahay miteny mihitsy fa inona ihany fa mena le mana dia avy eo tsy hamena indray fa Andriamanitra tia hitantsika hoe mba mianara mankatoa le mana zao raha vakianao baiboly any an-trano manangona ozy izy dia nanangona fa za misy mitazona ny rapitso fa zay hoaninareo androany ihany alay ry be fa moa zany be fa nahiny dia hoe sao dia nono eo rapitso fa tapitra ny tsy manana kely ny tanan'Andriamanitra fa sao dia androany any izy miasa le sao dia fiainany ihanina ihany iny novainy iny fa ny anahy sao dia tsy vitany fa aleko manangona ihany dia inona ny zavatra nitranga na siso zay fa maninona tsisy azo nohanina le izy nandeha indray faharoa dia hoe sabataka rapitso dozy izy indray izy manangona indray dia ataonareo rapitso dia naninona tsy loha indray le izy nety indray le izy dia iny tiany tena enjana manangona indray ozy izy ho hita taranaka faramandimby zavatra roa ny tiako tenenina amin'izay ny anankiray ataovy eo amin'ny inona moa le trano le fiara ataovy eo amin'ny fanatrehany ataovy eo amin'ny fanatrehany ozy izy apetrao ao mba ho hita ny taranaka faramandimby jereo tsara natao tao amin'ny fiara le izy ho eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia voatahiry rehefa eo amin'ny fanatrehany foana ianao voatahiry mana aza zavatra tsy miteny tsinitsinina fa rehefa napetraka tao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra voatahiry faharoa rehefa miteny Andriamanitra hoe tsy simba io dia tsy simba le izy inona ny tian'Andriamanitra tenenina amintsika ndao hianatra katoa ajanono ny fanahinao ajanono ny fieritreretanao compte be tsisy inona mameno ny tontolo andronao compte 22 heures roa 2 heures sisa mba omenao an' Jesosy sy vavahanao sy anao fa 22 heures anatin'ny ray andro amin'ny 24 heures dia ny comptenao sy ny fanahinao mibetsaka teto nefany veridolo ny compten'ny olona rehetrarehetra nanangona aloha na siso tenenina indray hoe angony voatahiry
avy eo indray tahirizy oatra amin'ny taranaka fara-mandimitsika inona ny azontsika lazaina amin'izany aiza ho aiza amin'izany ny kontontsika fa zao ndao hianatra fotsiny atoky an'Andriamanitra ndao hianatra fotsiny hitoky tsara amin'Andriamanitra atoky azy hanana azy jereo tsara fa Andriamanitra afaka ataony ny zavatra rehetrarehetra ka te hampahery antsika mety misy zavatra lalovanao mety hoe tsaraky ny eritreretinao tsaraky ny tsy zavatra mba tianao hitranga nefa zay ilay izy tsy midika akory izany hoe tsy henoan'Andriamanitra ianao fa misy zavatra tian'Andriamanitra hitananao aiza ny fandeferanao aiza ny manaiky taridalana ve ianao maneketsotra fotsiny ndraindraiky itsika rehefa manana an' Jesosy dia oatra miseho milay be izany tsy malala anay kristianina nga zay nge jereo tsara amin'ny baiboly fa le tena mivavaka foana no nangina jereo nge Jesosy mamalio izy ry zareo fa tsy niteny Jesosy ianao ve zao fiatahana ny tamaina tsy namaly satroana tsilo tsy nanina dia ozy izy le fariseo sady seo avy eo izy na hay nanavitra ny olona ko tsy hay hanavitra azy raha le olona bebe fo reny angambany tsy malala ananga zange nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty hitanareo fa Jesosy tsy ohatr'izany fa izy efa nanantena ny zavatra taridalana nomen'Andriamanitra anazy hoe miatrika an'io ianao dia afaka atelona ianao mitsangana efa misy zavatra fatany dia hainy nanakombona ny vavany fa indraindray tsika misy zavatra tsy fantatritsika hoe inona no ataon'Andriamanitra rehefa avy eo dia izay mahatonga antsika mitabataba tsy manana pasiansa tsy manana fandeferana tsy manana fahalemem-panahy fa te hiado any tenantsika foana satria manany amin'ny zao dia zao tsika fa tsy fantatritsika hoe inona no ataon'Andriamanitra rehefa avy eo izany tsy afaka hovain'Andriamanitra vato zany ozy izy miteny afaka mpitenen'Andriamanitra ny vato rehefa tsisy olona hitsangana ozy izy Lazarosy efa maty farana tany amin'ny tany anatin'ny fasana tany rehefa niteny ny sotra fotsiny izy dia nivoaka Lazarosy ka inona ny tsy ho vitany eo amin'ny fiainantsika fa ny zavatra mba hangatahany amintsika dia izao ndao hanaiky anazy ndao naitry teny eo anatrehany andao mba hianatra n'izany hoe anginy izany hanaiky ho tarihany tsy haiko nareo fa raha ny calculanao dia zamoana nanana calculako izay hoe ohatran'izao ny ataoko dia ohatran'izao ny ataoko amin'ny zavatra rehetrarehetra fa mandraka androany raha vao ilay calculako tamin'ny fisainako be dia diso foana ilay izy mandraka androany fa izay zavatra napetrako teo amin'ny Jesosy iny foana mandeha hatramin'izao dia tia teny aminao hoe ndao hianatra taridalan'Andriamanitra nge zany mametraka amin'ny Jesosy ny zavatra rehetrarehetra mametraka amin'ny zavatra tiantsika hitranga mametraka amin'ny olana rehetrarehetra mametraka amin'ny izay mavesatra rehetrarehetra dia mino anazy fa tsy maintsy hitranga izany azonao hoe zany te hampianatra antsika an'izany Andriamanitra iaraza raha tadidintsika ihany koa ny tantarany tamin'ny Jeriko manodidina ny hoaviny mandany Jeriko dia inona ny zavatra nitenen'Andriamanitra izy tsy niteny hoe manangona vato dia mitora na manamboatra bomba amin'ilay ohatran'ilay amin'izao le hitanao mipopoka reny hitanao reny nge afaka foanan'Andriamanitra reny tsy hoany aminao rehefa izay ny zavatra tadaviny fa ozy izy fotsiny izy tamin'ny zanak'Israely hoe hodidiny fotsiny ozy izy dia mihorakora ka tsy haiko hoe inona ny vitan'ny horakoraka sy ny hodidiny fotsiny ozy izy hitanareo ohatran'ireny olona adala reny iny dia basy ny ilaina fa tsy anina izany hoe mihodidina eo dia tonga dia rava le manta ohatran'izany ny taridalan'Andriamanitra miala amin'ilay mahaenao anao iny miala amin'ilay zavatra tena eritreretinao iny fa mametraka aminy hoe eny Jesosy amin'ity fianarana ataoko ity amin'ity asa ataoko ity ianao miaraka amin'ny tia tena hoe expérience tena ny ainako za zany eritreretra hoe mahay manao sakafo dia rehefa miteny taranja voafe reny fa miteny anao fa tsisy mihinana le izy fa tsy tian'olona fa ratsy be hony tsisy taranja voafe anao zany tsy lafo dia amidy tsy lany satria tsy amin'Andriamanitra rehefa zanany ianao tsisy ninina voafe anao zany fa izy mamehany zavatra rehetrarehetra fa indraindray ianao zavatra tena tsy eritreretinao mihitsiny fa zavatra kely tsisy dikany eo dia Jesosy miaraka tsika manao an'ity ianao fa mangataka resety daholo ahoana ny anaovana an'ity fa ino dia gaga ianao iny raha zavatra oatra hitanareo hatramin'ny atsipiriam-piainantsika
hatramin'ny zavatra kely ary manaketariany foana dia ho hitanao fa victoire foana no eo ambadik'izay victoire foana no eo ambadik'izay zareo tsara indray tamin'ny tory babelona indray babely aniny miakatra indray ndao hiakatra e ndao mba hiakatra mba amin'izay mba mahita ny lanitra ndao mba hitanareo izay le fahendren'ny tany tafiakatra aloha ry zalahy satria navita izy tena mahay izy satria navitanao totohatra niakatra fa ozy izy amin'izay inona ny tenin'Andriamanitra arodano any io izy arodana io ohatran'izay tokony tsy izy izany miteny amin'ny teny vazaha sy ny teny anglisy izany fa mitovy daholo ny fitenenana rehetrarehetra tsy maka-pandika tena ianao rehefa te-hiteny inona tokony tsy izy izany fa fahadalàna akororoa ihany ny fitenenan'ireo izy dia amin'izay tsy mifankafantatra intsony dia izao arodano io eritreretinao ve hoe mbo efa nandany vola tsy paipaika nampiakarana an'ilay zavatra fotoana efa lany tao navelan'Andriamanitra aloha niakatra ka any mihitsy nilay izy nandrena izy ohatra mandeha zany amin'ny voalohany hoe mety hoe mety hitanareo fa efa mety efa miakatra fa rehefa tonga teria tena taty naroda tsisy zavatra mety zany raha vao tsy miaraka amin'Andriamanitra ninninona zavatra taonao mety ahomby ianao androany mety tena hoe eny tsika nge mahita an'izany na zavatra eto amin'ny firenena fotsiny na any amin'ny firenena ny ivelany androany ianao tena miterikio be fa rapitra ianao mikohaka kio ohatr'izay le izy tsy voatetiteny miaraka amin'Andriamanitra raha tianao voatahiry ny zavatra rehetrarehetra ao amin'ny fiainanao mitoera eo fanatrehana mitoera eo foana vitan'Andriamanitra manova ny situation rehetrarehetra eo amin'ny fiainanao fa mitoera foana fotsiny hoe ho atoerany Daniel indray dia jereo tsara hoe sadraka sy mesaka sy abedinago te hampahery ianao tena miantra nge tena natsipy tao andavaky ny liona nge zareo hoe ohatran'io zavatra mahazo anao io tena misy le olana tena mavesatra le izy tena mampalahelo le izy fa zao zay olona matoky an'Andriamanitra ihany ino no mibata amin'ny fandresena jerenako olona efa telo olona tsipy tao anatin'ny lavaky ny laforoko maninona ny lasa efatra zareo Jesosy niaraka tamin'ny tao ianao ngendrindray variny fa Jesosy nge miaraka aminao amin'ny olana mandalo amin'io zavatra mitranga io Jesosy nge eo fa te hijery mifatokianao sy mifametrahana azy eo am-ponao fotsiny izy fa te hiteny amintsika androany ndao mba hianatra Jesosy apio hianatra mba hanaiko tarianao mba hasiako vitiny zany maha-kristianina na zany ndraindraiky eny maha-kristianina indray hoentitsika mijoro fotsiny hoe io ny sampana lehilahy kristianina sy ny sampana vehivavy kristianina tsy zany ny maha-kristianina atsika fa maha-kristianina atsika dia zao hijoroantsika ny tena fananantsika n'Andriamanitra jorontsika hoe tsika tsy manota zany tsika miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary indrindrindrindra tsika tarian'Andriamanitra androany zavatra nampianarina atsika dia zao hoe olona manaiky tarian'Andriamanitra rehefa hitanao fa misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fiainanao ajanony ilay izy satria tsisy fanamasina hitarika anao any rehefa zany zao tena kody tsotsotra fotsiny zany rehefa olona mpangalatra anao ve dia gatana famindrapo fa miaraka amin'ny tompo eto tsy izy tsy ohatran'izany ny fiarahana amin'i Jesosy fa rehefa hitanao fa tia kosa aloha Jesosy tsy mety dia tsy hoany dia ozy izy amin'izay izy rehefa avy eo tia le olona tariako dia hoentiny ianao hoentiny any amin'izay tokony ho izy ianao hoentiny any amin'ilay lalana tokony ho izy ianao ka tsy diso zany io na amin'ny fianarany ankizy na amin'ny fiainanao na amin'ny asa ataonao rehefa miaraka amin'ny Jesosy ianao tsy nijabaka zany zay moa fitenitsika tsako tena nijabaka mihitsy tsisy mijabaka zany rehefa miaraka amin'Andriamanitra fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra tonga dia lalana marina foana tonga dia lalana justa foana rehefa miaraka amin'Andriamanitra tsika ka te hiteny amintsika androany ndao hianatra tsika hoe Jesosy tena apio ahaizako tena hoe andeha hifanaraka amin'ny programanao zany ny vavaka tokony hiainantsika isanandro ho antsika reny mpianakaviana mila mijoro tsika mivavaka ho an'ny ankonantsika ho antsika ray aman-dreny ho an'ny lehilahy mila mivavaka ny lehilahy manaiky tarian'Andriamanitra hivavaka ho an'ny vadiny tadio tsara fa ny vehivavy ange mora ampiasainy devoly rehefa tao amin'ny sahy edena
nanina tsy niresaka tamin'ny Adama ny devoly fa any amin'ny vehivavy satria hitany hoe reto mora ampiresahany. Marina ny tena toritenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo, mahaiza mangina fa amin'ny vehivavy tena tia miresaka sady mora ampiresahana. Dia rehefa nampiresahany menarana tao dia jereo fa nanao foana fa nanina tsy tany amin'ilay lehilahy. Zay toeran'ny lehilahy zay mila tena hijoroan'ny lehilahy mihitsy fa misy koa lehilahy manaiky ampiresahan'ny vehivavy. Azanareo rehefa modimody mangina zay fatiny dia tata songe dia iny koa dia tena teninao fa manana foana ianao zay navoan'ny Adama mantsiny. Tsy lehilahy eto ny tiako tenena fa i Adama mihitsy ny tena tiako resahana. I Adama zavatra nitranga. Rehefa votany vatiny dia nety ny vadiny tao an-trano ilay ozina ny fiantsonany ireny. Aza manaiky mihitsy ianao mitondra ozina ao an-trano. Fa rehefa misy resaka resahana dia ndao mivavaka aloha. Tsy dika akory izany hoe vao hiresaka indray vatinao dia mivoaka fa ozina. Tsy izany. Tsy ohatran'izany ny fiainana fa izao rambana ny tany an'Andriamanitra i Adama. I Adama nge fanerasera ny resaka tamin'Andriamanitra foana fa ny lehilahy mila tena mba mifankazatra amin'ny Jesosy. Ianao no mitarika ny tokantrano io. Ianao no mitondra an'io dia izao aza hoentinao amin'ny fahatezerana ilay izy. Aza hoentinao amin'ny fihetsehamponao ilay izy. Fa ianao nge tokony olona ianony fa mangatà fahendrena amin'Andriamanitra. Rehefa nandeha Eva dia lasa izy nakany amin'ny Adama, saika tsy rava ilay izy raha ohatra ka mivavaka Adama. Fa ny problème olona efa mpiresaka zay tena ikonao hoe aza zatra loatra olona efa mpiresaka amin'Andriamanitra dia inona zavatra nataony? Lasa izy nanaiky an'ilay izy dia lasa mifanometsiny rehefa aveo satria rehefa diso ny olona diso ihany no manometsiny fa ny olona marina tsy manometsiny an'izan'izy izany. Izao ny zavatra nitranga teo rehefa tsy hoina ny tantara dia inona ny zavatra nitranga? Hoy izy Adama hoe ilay vehivavy nomenao anahy adino no ny tenin'Andriamanitra ny tenen'Andriamanitra taminy hoe retsy tsy azo hinanana. Saika namela heloka ihany Andriamanitra raha fahazahoaka azy satria Andriamanitra ke tsy niresaka tamin'ny Eva fa i Adama no niresahany. Izay mahatonga ny devoly tsy niresaka tamin'ny Adama fa Eva niresahany. Dia izay ny tiako tenenantsika hoe mety mahazo ny vadinao, mety reraka izy, mety tsy hitovy fandeha aminao izy fa ianao mila mivavaka ao anazy. Izany akory tsy hakana micro trano ka anaovana toriteny adiny 5. Rehefa tsy mivavaka ianao dia eto any amin'ny tenenako anao. Rehefa tsy tiany manao selilo trano dia ajanony aloha fa tsy maninona fa tsy hanakana ny vavanao tsy resaka amin'ny Jesosy izany. Ny vavanao rehefa tsy voatapina ozy izy ny toritenin'ny papa izay tsisy nininona tokony azony devoly atao. Adinony zareo ozy nanapina ny vavan'i Jesosy. Hiresaka amin'Andriamanitra dia izay ny problème be tamin'ny devoly. Ny vavanao tsy afaka tapenana. Afaka miresaka amin'Andriamanitra ianao, afaka mivavaka ianao fa ianao manara-dreny rano fotsiny indraindray ny problemanao. Dia izao hono dia izay koa hoe izay hono tsy mandeha mivavaka intsony zay ka izay ny teny mivadiko dia za tsy tia hita problème dia mangina tsara io izao. Lasa lehilahy natao hiteny indray no nangina fa izany lehilahy izany dia lehilahy tena tokony ho modely. Ny olona izany vao mijery satria izany ny atao hoe naka ny toeran'i Jesosy. Ny lehilahy ozy izy maninona tahaka ny Kristy lohan'ny fiangonana. Jereo tsara Jesosy Kristy misy fotoana nge tsy nanaraka ny tenin'i Jesosy daholo. Eny fa na dia mpianatra ary fa tsy ny tenin'i Jesosy hoe ale fa nisy zavatra nataony tao. Ny zara fitiavana izy, ny zarainy ilay fitiavana. Nangina izy mitokana mivavaka amin'ny rainy isan'andro. Eritrereto mba azonao tsaina fa hoe efa Jesosy izao ny atao hoe mpianatra Jesosy ry Jodasy. Nefa mbola namadika ny vitan'ny Jodasy zao dia tsy ho vitanao mihitsy. Nefa izany ny mpianatra Jesosy niaraka tamin'i Jesosy. Ka io ny olona tsy hoferanao hoe ory madama hatreto ihany ny toetra tokony ataonao. Fa ny devoly no mampiasa ny olona mantsiny. Dia iny ianao raha vao miady eo ianao dia manaraka an'izao an'ilay devoly ianao dia izay mahatonga ny mpanompon'Andriamanitra ny teny hoe aza hoentina amin'ny nofo ilay ady ozy fa hoeto ara-panahy.
tsy miady ara-nofo ianao fa miady ara-panahy. Rehefa misy zavatra tianao hitrangy dana miresaka amin'ny Jesosy aloha. Resao aloha Jesosy hoe Jesosy inona tokony ataoko? Hoay za zao ka hoay tokony teny avy e. Amen. Lehilahy zany zao tena tokony mitandrina mihitsy ianao satria ianao zao ny Jesosy hita ao an-trano ao. Miakapofony ianao miakapofony Jesosy le rehetra. Tabataba ianao tabataba Jesosy le rehetra. Nandefitra ianao zay nandefitra Jesosy. Teny aminao fa aza kivy ianao hoe za zany tsy teny tsony dia za zany miteny ianao fa rehefa ampitenen'ny fanahy masina. Dia rehefa ao anatin'izay jereo fa mivadika tsika hatramin'izao zao lasa mpianatra Jesosy daholo fa tsy nijanona teo amin'ilay 12. Tafita ny afatra nge. Amen. Ka teny amintsika manomboka androany ndao hianatra mba hametraka amin'ny Jesosy ny zavatra rehetra. Avelao ny olona anao izay ataony avelao ny olona anao izay tiany atao fa ianao mijoroa an Jesosy. Manana fanantenana ho an'ny olona rehetrarehetra fa afaka hiovany olona. Afaka hiovany olona tsy za mihitsy ny tsy itiavanao an'izaniza. Satria lasa manaraka an'izao any devoly ianao raha hoe nisy olona nindramanao vola dia tsy nomena ianao dia tonga dia tezitra be dia tsy tianao tsony ny olona iny. Fa ngamo izy io forsena tsy maintsy amenao. Na niresaka tamin'ny tao an-trano ianao ndao hivavaka dia tsy nety nandeha ohatra vadinao zanakao dia tonga dia tonga tozanao tsy mahazo gote tsony. Satria zareo dia manao lehilahy ny ivelany any amin'izay izy dia any izy mahazo gote dia itsika ihany sahirana rehefa avy eo. Fa tsy aza hoentina amin'ny nofo ilay izy fa hoeto amin'ny Jesosy ilay izy. Tambatambazo ianao nge mana-pitiavany. Lehilahy nge mana-pitiavany. Ny lehilahy matony tenen'i Jesosy hoe tiava amin'ny vadinao. Afaka tena manome fitiavana satria izay manana ihany ny manome. Lehilahy noharin'Andriamanitra tahaka an'i Jesosy Kristy. Jesosy zany tena mahay mizara fitiavana zany. Rehefa iresahany zany tsy miavinavina. Tsy jery mba miresaka aminao ny ankonanao dia mba hoe ana dia i dia miavina be mihitsy. Oka tsisy lehilahy miavina izany fa tena ohatran'i Jesosy. Vao miainga ianao dia ataovitra Jesosy ange ohatran'ny raha joio nge ny zavatra teny rehetrarehetra ohatran'ny lavina foana fa nefa ny tena mpandresy. Azonareo ilay izy indraindray ianao ohatran'ny hoe lavina zany ohatran'ny tsekena zany fa mivavah foana fa hiazakazaka ny olona rehefa avy eo anantona anao. Rehefa mitenitsika indraindray tsika ray aman-dreny dia ohatran'ny tsy tehenao tsika zany ny zanakitsika fa misy fotoana ny ery zareo mihitsy miteny hoe mitenena amin'izay aloha fa inona ilay izay te hiaino. Azonareo ilay izy misy fivadian-javatra ohatr'izany rehefa te hiaino an'i Jesosy ianao fa ny olana tsika tsy te hiaino an'i Jesosy dia ny olona ny terentsika hiaino tsika. Ahoana zany tsy mety nge zany ianao mila mianatra mihaino aloha dia fahaizanao mihaino mba hahafahan'ny olona mihaino anao koa. Dia rehefa miteny koa ianao ka hoe tianao henoina dia mahaiza aloha makatoa mba hakatoavan'ny olona anao. Ao an-trano ohatra izao mpivady rehefa mba miteny ohatra ny lehilahy dia tena ohatran'ireny tsy lehilahy ireny fa tsy haiko hoe ilay mpanampy ao an-trano raha ohatra mbola misy lanjany no ilay vadiny tena ao an-trano. Ahoana moa na ilay mpanampinao ary indraindray atsony ramose tsy mamaly satria koa izay ny zavatra mitranga atao an-trano. Izay zavatra tianao ataon'ny zanakao na manodidina anao mba ataovy aloha. Dia iny rehefa avy eo izay ilay hoe fitaratra ho an'ny minontsika. Iny rehefa avy eo no hita amin'ny manodidina mba aiza amin'ny manodidina manao ohatran'izay nataontsika koa. Mora atao kely anie manaiky za zao tena tsoroka aminareo fa ny zanako Daniela kely iny ainy daholo mifetsika ko rehetrarehetra. Iny rehefa le dia ataony an'ilay izy doza inona kely ty ataondry dia rehefa avy eo moa ay moa satria zao izy ara no jereny eo ianao fa tena gaga ataony daholo na manao lokomena dia hainy mihitsy hainy daholo izay zavatra ataoko eo dia hainy daholo dia rehefa ohatr'izao dia izay. Rehefa indraindray ny olona rehefa tsy resy lahatra anao amin'ny teny dia amin'ny fihetsika atao. Aza miteny tsony fa fihetsika dia izay amin'izay no mitarika an'izay zavatra izay. Mino fa nandray zavatra tsika androany. Hatrany am-boalohany dia efa nanambara ny teny teto Andriamanitra. Tsy diso lalana ianao tonga teto. Tsy ny alamaina teto izany ianao manomboka androany ndao hianatra hoe Jesosy
manomboko izao tena anaika ho tarianao. Tena tia Jesosy alohan'ny anaovako zavatra, alohan'ny resahako amin'ny vadiko, alohan'izao mba hianatra, mba hivavaka aloha, angataka fahazahon-dalana avy any aminao. Rehefa izay ny zavatra mitranga dia miova ny zavatra rehetra. Ataontsika hitsangana dia anao vavaka anankiray mialohan'ny ity ranom-panompon'Andriamanitra hoe Jesosy ampitoera tao anatiko izany teny izany. Raha naresy lahatra anao ilay teny teo dia tena avadio vavaka. Mila anao izay Jesosy. Ray masina tsara indrindra izany an-danitra, misaotra betsaka tamin'ny teninao. Misaotra satria manoro anay ianao mba tena atonga anay anakaiky anao bebe kokoa. Ilaina ny zavatra rehetra fa ilaina mihoatra ny zavatra rehetra. Dia mifankatoavana ny teninao, fiainoana ny teninao amin'ny zavatra sy ny fiainana iray manontolo. Ampio izay Jesosy, anaiko tarianao, anaiko tantananao, anaiko hoentinao amin'ny fiainana rehetrarehetra. Ametraka anao ho pitarika anay tokoa, ametraka anao tokoa ho lanja anao ato anatinay tsara avy. Saotra betsaka ny amin'ny teninao Jesosy, fa tena mino izay fa tsy ho very izany teny izany, fa hiainanay ampisy fafinaretana sy fiainana eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompony anaovanay izany vavaka izany. Saotra Jesosy eo. Amen. Tiako tsika andraisatrika ny fanampiny. Alleluia. Mazoto toerana antsika vetivety anao ny fanatitra. Sataikatra kely fa lehilahy ny tena nefa tokony angina. Alleluia. Tahin Jesosy tsika. Tandremo izy izay lazai ny vava. Io vavantsika io izany mitondra maka izy. Aleo izy izay mpanompon'Andriamanitra teo mangina. Dia manaiky tarihiny fanamasina, manaiky tarihan'Andriamanitra. Mihina fa tsika tsiraray avy dia hiditra amin'izany lalan'izany, manaiky ny taridalany. Rehefa mangina koa dia nampatsahivina teo tsy hoe mangina dia ny ao anatin'ny fo boiboika be, mangotraka be. Fa mangina dia mivavaka. Mangina dia miombona amin'Andriamanitra. Fa tsy hoe mangina dia mipetraka eo fotsiny dia ny olona manontany ianao dia mangina ianao dia tsy hita mihitsy izay zavatra rehetra dia mangina ianao. Fa rehefa mangina dia miresaka amin'Andriamanitra. Tompo inona ny tokony havaliko an'izany zany satria miasista be ilay madama, miasista be ilay ramose. Izay lehilahy moa no tena ohatran'ny mangina teo ny resahan'ny mpanompon'Andriamanitra. Ny lehilahy zany matetika mangina fa ny vehivavy no miteny fa nefa ny ao anatin'izany rehetrarehetra izany momba antsika Andriamanitra. Karakara ny fiainantsika Andriamanitra. Jesosy manova ny tokantranontsika dia atsoa izy isan'andro anandro. Raha vao misy problema kely dia izy atsoana. Aza miantso zany ny président fokotany zany. Fa problema dia président fokotany sahirana na izy mijery ny tokantrano rehetrarehetra eo amin'ny fokotany. Fa aza maika an'izany fa Jesosy ny atsoana. Azontsika ohatra ny nampatsahivy ny mpanompon'Andriamanitra teo ilay ohatra amin'ny mahomby izany rehefa nanakatra n'ilay tour de Babel namboarina. Fa tsy miaino an'Andriamanitra. Rehefa tsy miaino an'Andriamanitra tsika dia ohatra ny mahomby izany, ohatra ny mety izany ny atao. Fa tsy tody hatramin'ny farany ilay finy. Ao anatin'ilay fampiakarana ny tour de Babel, fampatsahivana kely ny fandraisahana teto indray mandeha. Malaza be amin'izao hoe mindset ny anina. Fisaina ny anina dia iny ny arahana nefa n'ilay tour de Babel ilay izy no miakatra. Dia avao ilay mindset narahanao iny ravy iny rehefa avy eo. Fa aloha mindset ny Jesosy, ilay sain'i Kristy. Izay arahana. Dia aombontsika, aombo ny tokantrano. Alleluia. Anao tsika hitsangana hisaotra ny Tompo ary. Raha iny ny anaran'i Jesosy misaotra anao izay. Mankasitraka Tompo satria izay nambaranao indraindray ohatra ny sahiran'izay zany manatanteraka azy fa fantatra nefa fa izay nambaranao dia mitondra fiadanana. Misainanao Andriamanitra ny mapety ny tokantrano tsirairay avy. Dia tahio izay tsirairay avy. Ianao nefa nampianatra teo ny amin'ny hoe tokony angina fa nefa ny miray aminao, mikambana aminao. Satria rehefa misaraka aminao dia tsy mahay manao na inona na inona. Nambaranao teo fa hoe firaisana aminao aloha mialohan'ny zavatra rehetra. Ampio izay Andriamanitra.
Ankafiza ny firaisana aminao zany. Ankafiza ny fiarahana aminao zany. Ankafi izay zavatra ambaranao Andriamanitra. Ka rehefa miteny zay dia tahaka ny ianao no miteny. Rehefa mijoro zay dia ianao no mijoro. Dia misaotra Tompo, mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Ray sy nitsodrano izay tonona amin'ny anaran'i Jesosy, ny tokantranonao dia ho tahiana. Ny tokantranonao dia ho arovan'Andriamanitra. Ampitoerin'Andriamanitra eo amin'ny tokantranonao ny tena fiadanana. Dia mandehana fa ombanao Andriamanitra mandrapatonga ny fatapera zao tontolo zao, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Zareo fahasoavana, fahasoavan'Andriamanitra nato zao fa ny fahasoavan'Andriamanitra nato zao antsika rehetra.